Anisan'ny nitondra mafy tao anatin'ny fandalovan'ilay rivo-doza treza farany teo moa ny tondra-drano na ihany koa zany ny rivotra ny fofo no entin'ilay rivo-doza ny commune Talatamaty satria dia nisy mihitsy ny olona namony ainy tao anatin'izy ity tonga nitondra fanampiana ho an'ny trabona tena araka izany ny teo anivon'ny BNGRC ny andindiny vaovao. Tongeto zahay iraka mitondra ny voatsirambin'ny tanana na eno sy nare ny mahazo anareo tao aorianan'ireny fahatondrahan'ny rano reny no fisian'ny orana be dia tsy mijery fotsiny fitondram-panjakana fa niezaka kosa namantatra tetehatoerana tamin'ny alalan'ireo tolotena-panjakana zany dia tsy atoerana. Olona telo no maty vokatry ny tondra-drano nentin'ny rivo-doza treza tao amin'ny commune Talatamaty. Fokontany enina amin'ireo 12 ao anatin'ny commune no ahitana trabona maro anisa. Tena toerana androany ny ekipa BNGRC nitondra fanampiana ho an'ireo trabona 400 avy amin'ny fianakaviana 450. Fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana izay ahitana vary 520 gony, siramamy 2 gony, menaka 520 tavoahangy ary lamba firakotra izay hotaizaina amin'ny mitaiza kely ny zokiolona ary manakilemy. Ankoatran'ireo fanomezana avy any amin'ny fitondram-panjakana izay isorana be dia be ny fitondram-panjakana dia nisy ihany tsy maintsy vonjy maika tsy maintsy nataonay fanomezana vonjy nataonay. Ohatra amin'ireny zany zao nisy an'ny olona izay maty voatio rano io zany lasaka tanaty rano misy anankitelo io zany dia amin'ireny fantatra ny fianakaviana tena sahirana be mihitsy dia tsy maintsy nandray fitondrana nandray fanapahan-kevitra eto amin'ny commune Talatamaty nanome surprise zany sy fanampiana sakafo sorona sakafo koa menan'izy ireny ka nisy zany ny vola izay nomena ny fianakaviana ireny nentiny tondranon-drazana izay nianakota amin'ireny dia tany Ambohimandoso no tsy maintsy nalevina izy. Dia manarak'izany koa ro le tena hotely tsy maintsy andrafara tanteraka ny saniny dia natao manokana mihitsy zany no fanomezana nomena azy izy fandraisana tanana ataon'ny commune Talatamaty amin'ny fanampiana azy. Ny mpiandraikitra ny commune no nanankinana ny fizarana ireo fanampiana ireo ho an'ny-trabona. Iny ary tompoko lasy tompoko vavy ny fanadihadiana mahakasika ny fanatanjahantena ihany koa no hisarako aminao zany amin'ity takariva ity isorana feno ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany azadino mitohy hatrany ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma TV misaotra tompoko.